Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary ny fitariany fanamasina. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ry havana. Natratra izao alahady 8 Septambra 2024 izao, alahady izay amaranantsika fiangonana fiainana aloha hevitra ny hoe Miorina amin'ny Finoana ny mpino. Ny salamo 970 ary salamo 970 ary ny hira 970 ao amin'ny firana FJKM idiratsika ny tompo. Ndeha ara-hitsangana sika ry havako idera ny tompo. Iombona ampanao salamo isika. Idera ny tompo manao hoe Alleluia, midera Jehova fanahy, midera Jehova mbola menako, eny ankalazana Andriamanitra mbola velako, aza matoky lehibe na zanak'olombelona izay tsy mahavonjy, miala fofonainy ka mivelona ao amin'ny taniny izy, ary amin'izay indrindra no ahafoana ny fikasana, sabatra izay manana Andriamanitra Jakoba mpanampy azy, sady manatena ny Jehova Andriamanitra, izay manao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina sy izay rehetra ao anatiny, izay mitazona fahamarina mandrakizay, izay manome ara ho an'ny Paolina, izay manome rano ho an'ny Korona. Jehova mamany fato, Jehova mampaheratra ny zana, Jehova mahatraka ny tanontrika, Jehova tia ny maro, Jehova miaro ny vahiny, ary manatra ny mpamonjy sy ny mitondran-tena, fa manatrika ny lalana ratsy fanahy kosa. Manjaka mandrakizay Jehova, hatramin'ny taranaka fahamandinika. Alleluia. Amen. Ivavaka isika ry havako.
Andriamanitra ray sy zanaka ary fanamasino, Andriamanitra rainay ianao amin'ny alalan'i Jesokristy Tompo sy mpamonjy anay. Mideranao zay mankalaza anao, satria ianao ihany no mendrika ny fiderana sy ny fankalazana ary ny fisaorana. Misaotra anao zahay no ny fitiavanao, ary ny fitiavanao dia mahagaga loatra, satria zahay avy aza mba tianao. Mankalaza anao zay no ny fahafahana mahatanteraka izao fotoana izao. Misaotra anao zahay fa miteny sy miaona aminay zanakao ianao, fa amin'ny toerana rehetra iantsonay ny anaranao tokoa, eo no hitahinao anay ary eo no hitenenanao aminay. Manoloana ny fitiavanao anefa Tompo, dia mianjanja eo anatrehanao ny tsy fahatanterahanay, miariary eo anatrehanao ny fahotanay. Mpanota mahantry izahay, ondreto izay manatona anao amin'ny fanetretena, mangataka ny famindram-po sy ny famelan-keloka avy aminao. Misaotra anao zahay fa ianao Andriamanitra, dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra ary mahari-po sady be famindram-po. Misaotra anao zahay noho ny famelan-keloka izay raisinay amin'ny finoana ankehitriny, noho ny rany Jesosy zanakao mpamonjy anay. Dia aoka hiasa aminay ny fanahinao masina, mba andraisanay sy hivelomanay amin'ny teninao, hitombonay hiatsara isan'andro amin'ny fitondrantena masina, ary voninahitra ao Andriamanitra izao vanim-poana iarahanay manatanteraka izao. Amin'ny anaran'i Jesokristy Tomponay, lohan'ny fiangonana, no ivavahanay toy izany. Amen. Petraka isika biavako. Tonga eo amin'ny fotoana ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika riavako, dia ao anatin'izany dia angatahana ny tompona anjara hitarika antsika ho amin'izany. Tonga eo amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika riavana, andeha ataontsika ny hira 222 ihany. Jesosy misaotra anao zahay fa tianao ny olona rehetra ary anisan'izany ny ankizy sy ny tanora. Misaotra fa omenao ny teninao dia mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao. Amen. Apokalipsy toko faharoa. Apokalipsy toko faharoa dia ny 7:20 no tenin'Andriamanitra andraisantsika afatra. Apokalipsy toko faharoa ny 7:20. Rehefa samy nahita isika dia andeha hiarahantsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: izay manantsofina ankizy izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Tantara kely iray no andraisantsika afatra ao anatin'izany soratra masina izay nozaraina amintsika izany.
Indray andro a dia nanao fitsidiam-paritany a ity mpanompon'Andriamanitra iray antsoina hoe Biligrama, mpitoro filazantsara malaza izy io. Rehefa voahomana ny zavatra rehetra dia nirondraona ny irany atoko-pira marobe ary dia feno vahoaka izay tonga hiatrika izany fitoriana ny filazantsara lehibe izay ataon'ity mpanompon'Andriamanitra ity. Isan'izany ity zatovolahy anankiray. Ny antony nahatongavany teo a dia tsy ny hainy toriteny fa hiaino an'ilay hira sy ilay fihetsika mahafinaritra izay nataony ny antoko-pihira samihafa. Ka rehefa tonga ny vakiteny sy ny toriteny a dia tapenany ny sofiny fa tsy miaino izy. Raha iny izy nanampina ny sofiny iny anefa dia nisy lalitra nanelingelina teo amin'ny oriny. Dia nifikifika izy mba hialan'ilay lalitra kanefa tsy nety niala ilay lalitra, nozongozoniny ny lohany, tsy nety niala ihany ilay lalitra. Aneriny a dia nampidiny ny tanany indray dia nesoriny a ilay lalitra teo amin'ny oriny. Raha iny izy napidina ny tanany iny nefa dia naheno vakiteny izy ary izao ilay vakiteny hoe izay manatsofina aoka izy hiaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Nanomboka teo nampidiny moramora koa ilay tanany ilany a nanampina n'ilay sofiny ilany ary dia rehefa izany a dia nanomboka novangian'Andriamanitra izy a ary nanomboka teo a dia niova ny fiainany, nanjary nankatony tenin'Andriamanitra izy. Ny lesona avy amin'izany ndraiky izy a dia ny hoe raha mbola manana sofina isika dia enoza lazainy tenin'Andriamanitra mba hanova ny fiainantsika, hanavao antsika isan'andro. Hivavaka isika. Jesosy misaotra anao zahay fa nomenao sofina afaka mandrehanao ary noho ny teninao dia mihavao isan'andro zahay ary manana antoka, manana ny fiainana mandrakizay. Tehirizo ao anatinay ny teninao mba ho fiainanay isan'andro isan'andro. Misaotra Tompo. Amen. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ny hira fa 7:520 ataontsika hitsangana ny anao vavaka sy amaka misisy ny soratra masina voalahatra ho antsika amin'ity anio ity. Fotoana ianona ny ten'Andriamanitra sika melohan'izany dia andeha hiaraka afaka isika riavana. Ianao Andriamanitra rainay sy Jesokristy tomponay no derainay sy ankalazanay ary omenay voninahitra amin'ity fotoana ity. Misaotra Tompo noho ny fitiavanao anay, fitiavanao izay melo mandrakariva ny fitiavanay anao ary porofonao indray izany amin'ity maraina ity. Satria dia hiteny aminay indray ianao, hibitsika aminay ianao, ampita ny afatra avy aminao ianao mba hiainanay izany teninao izany. Ampiorina ny finoanay satria sitraka ao indrindra ny anahafana ianao. Misaotra indrindra ary Andriamanitra rainay, ianao fanamasina ary no angatanay ankehitriny hitsilo ireo antanteraka ny vakiteny, hitsilo ny fony ary hitarika azy ihany koa
amin'izany famakinany teninao Andriamanitra izany mba ny sitraponao tokoa no ambarany fa indrindraindrindra ho an'ny ray aman-dreny ho an'ny mpanomponao izay tondra ny afatra dia hanolotsaina endry azy ianao ary ianao fanamasina izay fa ao anatiny ihany koa no hiasa hantanterahany izany fa ho an'ny vahoakanao ihany koa dia hamango ny fonony tsirairay ianao vonona andray izany teninao izany ho tany lonaka hitrebohan'ny teninao dia hitombo amin'izany fahalalana tsaranao izany izahay amin'ny alalan'ny teninao dia izany ary nivavaka sandratray aminao ka ny teninao dia mba hanova ny fiainanay tokoa amin'ny anaran'ny zanakao Jesosy Kristy tomponay no angatahanay toy izany amen. Arak'izay voalahatra ho vakina manerana ny sahany FJKM amin'ity andro anio ity. Ny ao amin'ny testamenta taloha dia ny Genesisy. Genesisy toko 5:30. Genesisy toko 5:30 ny andininy 7 ka hatramin'ny 5:10. Genesisy toko 5:30 andininy 7 ka hatramin'ny 5:10. Ny ao amin'ny filazantsara araka ny Matio, filazantsara ny Matio toko 5:20. Matio toko 5:20 andininy 1:20 ka hatramin'ny 9:20. Ary ny epistiliny Jakoba, epistiliny Jakoba toko 1 andininy 1 ka hatramin'ny 4. Jakoba toko 1 andininy 1 ka hatramin'ny 4. Dia ho vakina misesy izany ianareo kosa anaraka tsara. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra niseho indray tamin'i Jakoba raha tonga avy tany Mesopotamia izy ka nitaha azy. Ary Andriamanitra taminy, Jakoba no anaranao, nefa tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao fa Israely no anaranao. Dia nataony hoe Israely no anarany. Ary Andriamanitra taminy, izao no Andriamanitra tsy toa, maro fara sy mihabetsaha, firenena maro no iseho avy aminao, ary isy mpanjaka amin'ny ateraka ao. Ary ny tany izay nomeko any Abrahama sy Isaka dia omeko anao, ary ny taranakao mandimby anao koa no omeko ny tany. Ary Andriamanitra niakatra niala taminy teo amin'ilay niresahany taminy. Ary Jakoba dia nanorina tsangam-bato teo amin'ny fitoerana izay niresahany taminy, ka nanidina fanatitra hidina teo aminy, sady nampidina diloilo teo aminy koa. Ary ny anaran'ny tany izay niresahan'Andriamanitra taminy dia nataony Jakoba hoe Betela. Ny nasotranan'i Jesosy zanakavavin'ilay vehivavy Kananita. Dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritany Tiro sy Sidona. Ary indro nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantsona anao hoe, mamindrafo amiko Tompo zanak' Davido, ny zanako vavy ampahorian'ny demoni loatra. Fa izy tsy namaly teny azy, dia nanantona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe, roa izy, fa miantso mafy ato aorintsika. Ary izy namaly ka nanao hoe, tsy nirahanao afa-tsy ho amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely. Fa nanatona ihany raha vehivavy dia niankohaka teo anatrehany ka nanao hoe, Tompoko, vonjeo aho. Fa izy namaly ka nanao hoe, tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho an'ny ambokely. Fa hoy raha vehivavy, marina izany Tompoko. Fa na dia ny ambokely aza mba mihinana izay sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy, lehibe ny finoanao. Tongava aminao arak'izay irinao, dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ora izay.
Jakoba, mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo, namangy ny firenena 12 monina ny empelezana. Ry rahalaiko, ataovy fifaliana avokoa raha hiara-ny fankapana samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Ary aoka ny faharetana isy asa tanteraka, mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo, ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hijenatsika ny afatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toriteny dravako ny hira fa 420 sy 492 sy ny 4. Dia raitsangasika hijena ny afatra ny tenin'Andriamanitra. Fukisuni fanaina nitendinda nuandina aisana mama Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo ho aminareo ani ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fitariany fanamasina. Amen. Ny filazantsara araka ny Matio toko 5:20 andininy 1:20 ka hatramin'ny 9:20 no andraisantsika afatra amin'ity andro anio ity. Tantara efa mahazatra haitsika fiangonana tsy anjery. Ny zanak'Andriamanitra izay mamaky soratra masina dia mahatsiaro, izany hoe nahasitrana ny Jesosy ny zanakavavy vehivavy Kananita, mponina any Kanana. Jesosy any amin'ny faritany Tiro sy Sidôna, faritany ny jentilisa, izany hoe lavitry ny faritany ny Israely izany. Ay midika fa any amin'ireo tany izay itoeran'ireo tsy jiosy, ambara amin'ny hoe jentilisa moa izany i Jesosy. Fa Jesosy arak'izany manatona ireo ivelan'ilay fanjakan'ny Israely. Jesosy manatona ny hafa firenena, izany hoe fanatona ny famonjena ny jentilisa izany. Tao anatin'izany firenena ivelan'ny Israely izany, indro nisy vehivavy Kananita anankiray, tsy jiosy, manatona ny Jesosy ary mitalao ny famonjena ny amin'ny fahasitranana. Ary dia
rehefa mifarana moa ny tantara hitantsika ao a fa sitrana ilay a zanany vavy fisokafany famonjena ho an'ny olona rehetra. Zay no hitantsika eto, miorina amin'ny finoana ny mino roa ny valiny a omeny zao a ampahatsoratra masina zao raisitsika ao anatin'izany. Miorina amin'ny finoana ny mino a ka manana faharetana. Zay ny voalohany, miorina amin'ny finoana ny mino ka manana faharetana. Rehefa manana faharetana amin'ny finoana ny olona anankiray, dia zay no amantarana azy hoe ity olona ity dia olona miorina amin'ny finoana, tafaorina amin'ny finoana. Fa ny faharoa, miorina amin'ny finoana ny mino a ka mahazo valim-bavaka. No zany fiorenany amin'ny finoana zany no andraisany valim-bavaka avy amin'Andriamanitra. Voalohany ary ny hoe miorina amin'ny finoana ny mino ka manana faharetana. Manana faharetana. Vehivavy kananita anankiray, zany hoe fahavalon'ny jiosy ara-tantara no indro a manatona ny Jesoa. Ary mahavariana ry avaka fa io hafa firenena io mahafantatra n'ilay Jesoa ho mpamonjy sy mpanafaka, ho ny Mesia, ka ilazany hoe mamindrafo amiko tompoko zanaky Davido, eo amin'ny 2:20. Lay Mesia efa nandrasany vahoaka jiosy hatramin'ny ela no fantatra ity hafa firenena ity. Zava-mahagaga zany riavako. Fa lay fireneny Israely izay efa niandry lay Mesia izay ho avy, no tsy mahalala akory lay Mesia izay efa eo aminy, fa indro a vehivavy kananita hafa firenena no mahafantatra izany. Ary indro izy lay vehivavy tsy salasala mangataka ny famonjena maneho ny finoana zay nananany, satria fantany hoe io no any afaka hanafaka azy, maneho ny fahorim-panahy no ny aretina zay mahazo ny zanany zay ampahorian'ny demony, mamindrafo amiko izy fa ny zanaky vavy ampahorian'ny demony loatra, ampahorian'ny demony zay azo adika ho fahoriana ara-tsaina, fahoriana ara-batana, fahoriana ara-moraly, ary indrindra fahoriana ara-panahy. Zany hoe tena ao anaty fahoriana lalina ity vehivavy ity, todo zava-manahirana. Kanefa mahavariana ny zavatra anseho, na dia nivavaka azy izy niangavy an' Jesoa, dia indro Jesoa fa nangina, tsy namaly azy akory. 2:20, fa izy tsy namaly teny azy. Todo zava-manahira. Kanefa indro tratry ny fizahan-toetra ny finoana, saingy tsy izay no zavatra anseho, tsy nijanona izy fa nisisika ho eo amin'i Jesoa, ary zay lay tena finoana zay ananany, ny aretany ny mafy ary naharetany nangataka tamin'ny tompo. Fa na izany ara dia hitantsika eo ihany koa ray mbola nilana ny faharetana sy ny fiaretana. Tsy vitany hoe Jesoa efa tsy namaly, fa ny mpianatra sorena
manoloana ny antso vonjy izay atao n'ity vehivavy ka niangavy an' Jesoa mba handroaka le vehivavy roay roay fa mitabataba ataorinatsika zany hoe to tsy neveriny rety mpianatra kory ny fahorai-tsainy ity vehivavy ny fahorim-panahiny ity vehivavy ary angamba everiny aza hoe tsy mendrika handray ny famonjena izany olo zany fa voafetra ho an'ny jiosy ihany ny famonjeny Jesoa zany rehetrarehetra zany riavako rehefa mandinika ity soratra masina ity isika dia tsapa ho lay hoe faharetana sy fiaretana amin'ny finoana io zany no ahitana ny olona hoe miorina amin'ny finoana maharitra amin'ny finoana ary miaritra amin'ny finoana indraindray to mangina Andriamanitra indraindray to mangina Andriamanitra manoloana ny fahoritsaina fahorim-panahin'ny olona aretina mahazo indraindray to tsy mamaly azy izy kanefa sary hoetitsika mahita izany dia tahaka ny mpampianatra anankiray mampanala fanadinana ny mpianany mpampianatra mampanala fanadinana ny mpianany mangina miandry ampitoniana ireo mpianany mba havita izany mba handreseny ireo ary zay ny fampahirizana ho antsika miaritra amin'ny finoana isika fantatr'Andriamanitra ny manjoa antsika fantatr'Andriamanitra ny manjoa anao fa tezainy amin'ny faharetana isika tezainy amin'ny fiaretana mba hanana finoana voazato etra ary omendrika ny anarana hoe mpino indraindray ihany koa ry havako indraindray indrisy fa maro ataoko hoe tsy vitsy ireo zay tsy mihevitra ny fahorian'ny hafa ary hitantsika eto fa dia mpino mpanaradian'i Jesoa ireto mpianatra reto hoe roay fa mitabataba aorianantsika ny azy ihany ny lahara-pahamehana ho azy ihany ny mahamaika azy dia eto zany dia hoe aza manao an'izany hevero ny hafa tsy injovy ireo mila vonjy fa tsy ho sahanilika ny hafa tahak'izay hita eto zany hoe tezain'Andriamanitra isika ry havako ka ny vavaka zay ataotsika dia hitezany atsika anana faharetana miandry ampitoniana ny valim-bavaka mety tsy mivaly eo no eo ny vavaka ataonao mety ho tsy ny valy ny ataon'Andriamanitra fa saingy izao mamaly mandrakariva izy ka izao tantara izao mampianatra atsika fa ny mpino miorina amin'ny finoana dia manana faharetana fa ny faharoa ry havako ny mpino miorina amin'ny finoana dia mandray valim-bavaka mandray valim-bavaka hitantsika eto ny hafaran'ny tantara moa dia ny hoe sitrana ny zanany vavy fa ao anatin'io soratra masina eo dia hitantsika ao ilay faharetany ity vehivavy ity mivavaka ka nanana ny fanantenana tamin'ireo valiteny ny tompo izay miresaka aminy milaza izy hoe tsy ny rahanao afa-tsy ho amin'ny ondrovery ihany ondrovery amin'ny taranaka Israely zay to te hilaza ny tompo
fa ireo no lara-pahamehana aloha amin'ny asa-pamonjena zay tanterahana. Kanefa koa ny fakanisana any Tiro sy Sidona dia midika fa fisokafany famonjena any amin'ny jentilisa. Nivavaka ilay vehivavy Kananita. Tsy nahoana izay mety ho valy teny azo, fa indro izy niankohoka naneo ny fanetretenany sy ny finoana. Ka tsy ilay mahazanaky Davida, ilay mahamesia azy itsony no nataony rehefa tena nisisika teo amin'ny tompo izy, fa ilay mahatompo an' Jesos, ilay mahatompo manam-pahefana, tompony fahefana ny an-danitra sy ety an-tany. Tompoko vonjeo ao aminao ihany no misy ny famonjena, ao aminao ihany no ahitana ny fanantenana, ka tsy izy ihany, tsy ny zanany ihany fa izy mianaka, satria dia ny fahorin-janany dia miatra amin'ny tenany. Ho an'ny mananjanaka rehetra, mahatsiaro ny hirifiry amin'izany hoe zanaka marary zany, ary tahaka izany ny areti-panahiny ity vehivavy ity. Saingy izao rehefa hitantsika ity tantara ity, diso fanantenana ihany izy, mbola fahadisom-panantenana no hitany atony amin'ny fanoharana izay nataony Jesosy maneho ilay lahara-pahamehana hoe araka ny fomba jiosy ny zaza aloha izay entina sary entina maneho ny jiosy, zay vao ny ambo kely ny jentilisa. Fanekeny amin'ny fanetreteny zany, nekeny amin'ny fanetreteny zany, ka nekeny hoe eny marina ne zany, fa na ny ambo-kely aza mba mihinana ny sombotsombo-latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Zany hoe misy anjara fanantenana ao anatin'izany, misy anjara famonjena ho azy ao amin'ny Jesosy. Sary zany nentina nanehony ny finoana izay ananany, fa manana anjara amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izy, na dia kely sy bitika sy tsinotsinona aza, ary zany fahasoavan'Andriamanitra zany dia ampiasitrana ny zanany vavy. Toy izany izao sy ianao, manana fanantenana mandrakariva, manoloana ny tsy azo anoharana, fa manana anjara ao amin'ny famonjen'Andriamanitra, ary izay ilay fahasoavana. Fa eto Jesosy mihitsy ny vakivava noho ny finoana ity vehivavy Kananita, ny hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao, tongava aminao araka izay irinao. Ny Jesosy moa matetika bedin'ny Jesosy amin'ny ole akelin'ny finoana io, ary tsika rehetra tsy hevitra ny hoe be finoana noho ireo Jesosy akory, fa eto lay finoana izay niorenany ity vehivavy Kananita ity, nazahoany ny valim-bavaka, ary nekeny ny anasitrana lay zanany vavy. Famonjena tsy hay ho tany sainy zany ry havana, na ho lazaina amin'ny teny maro samihafa, satria dia ny areti-panahy no ny zanaka narary sitrana ny areti-panahy, ny zanaka marary sitrana raha teo, famonjena rososina sitrana ny reniny, sitrana ny zanany. Ny finoana ry havako no fototry ny fahasitrana amin'izao fiainantsika izao. Fa izao tantara izao dia maneho ihany koa ilay fisokafan'ny famonjena ho an'ny olona rehetra,
tsy natao hoan'ny jiosy irery itsony ny famonjena fa ho amin'ny jentilisa koa. Ary zany na tonga ny Paoly apôstôly hoe apôstôly ny jentilisa. Fa ity tantara ity dia mampahatsiaro atsika vahoaka an'Andriamanitra ny amin'ny finoana mahasedra sarotra, mahareta. Fa ny Andriamanitra izay ivavahantsika dia Andriamanitra mikendry mandrakariva ny hanomeny fahasoavany ho atsika, ary tsy misy afaka mifehy ny fahasoavan'Andriamanitra izay tokony ho anao sy ho an'izay mily zany, fa ny vavaka ihany, ny vavaka hatrany no azahoantsika zany valimbavaka zany. Ka mivavary avako fa ho aso ho anao ihany koa ny famonjeny. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra, ho antsika rehetra kosa ny faherizana. Amen.
hivavaka isika ravaka. Misaotra Andriamanitro no ny amin'ny afatra ny teninao. Misaotra satria manana anjara famonjena ao aminao Jesosy, izay rehetra manaiky hanatona anao. Misaotra satria dezainao izay hanana faharetana. Fa misaotra satria ianao Andriamanitra tsy mampitondra mihoatra noho izay zakanay. Dia ampianaro mandrakariva izahay mba hitoetra amin'ny finoana, aharitra ny fizahan-toetra, ary indrindra mba ahafahanay misisika eo aminao Jesosy, satria ny teninao no ahafantaranay fa manana anjara famonjena izay, na dia eo amin'izay tsy heverin'ny sainay ho azo tanterahana aza. Misaotra Tompo satria fanantenana ho anay izany, ary misaotra satria mamaly vavaka mandrakariva ianao Andriamanitra. Ianao tokoa no mpanasitrana. Tompo, tanterao aminay ny fahasitranana ampoan-tsaina ampana. Dia isaorana ianao ny amin'ny herinandro lasa, ny ainanay teo ambany fahasoavanao ireny, ary ny hoavinay dia ho apela tananao mandrakariva. Ary misaotra satria ny fanatonanao ny tanàna ny Jésus-Christ dia hanananay fanantenana ihany koa, fa manatona ny tanànanay ianao, ary manaiky toetra eo aminay, satria Andriamanitra miara-monina aminay Imanoela. Misaotra Jesosy satria ianao tokoa ny mpamonjy anay rehetra, dia mampahiriza anay tsirairay avy amin'izay mety ho adinay, amin'izay mety ho fisedrana manjo anay, amin'izay fitsapana manjo anay. Ankinonay aminao ireny, fa matoky ny fombanao. Ndreto ary izay ankehitriny, iombona amin'ny vavaka mangina, ka anonona izany eo anatrehanao. Tompo, misaotra anao izahay fa afaka nanonona teo anatrehanao ny etaetam-ponay sy ny fanirinay. Dia aoko tanteraka izany araka ny sitraponao Andriamanitra, ary ndreto izahay iombona amin'ny fifaliana hanonona indray ilay vavaka ny zanak'Andriamanitra hoe: raha ianay izay masina ny mianaranao, toany fanjakanao, atao izy sitraponao, izay tahaka ny mianaritra, eo anan'izana saza aminay, ary mamelany mikay, tahaka mamelany sy neroka taminay, ary aza mitondranay ny farakarana, manamfanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Ny finoana riavako dia avy amin'ny toriteny avy amin'ny tenin'ny Kristy, dia isika hiara-hitsangana hanao ny fanekem-pinoana apostolika. Hiara-hitsangana isika riavaka. Iombona amin'ny fanekem-pinoana apostolika isika. Mino an'Andriamanitra raha isoko anao lavitra sy ny tany ao, ary mino ao Jesosy-Kristy zanakay tokana tombontsika, izay torotorona tamin'ny masina, nateraky nanovitsiny, nitsara anao tamin'ny Pilato, nomona tamin'ny azo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tamin'ny fiainatsika, nitsanga tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo,
niatra ho any an-danitra nipetraka eo amin'Andriamanitra raisoa avy any eviny tsara velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manera zao tontolo izao fiangonana ny olona masina famelan-keloko fizarana tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. hoy ny soratra masina mivako toy izao aminarany tompo dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao arak'izay irinao dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ory zay. Amen. Araka Matio 5:5-20 dia ampifaliana ny arabanantsika mpianakavy finoana mahatratra indray zao lahady maraina izao miarabantsika amin'ny lalan'ilay teantsika dia Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Tianareo Jesosy ry havana ho aminareo ihany koa. Ny raharam-piangonantsika ny lahady 20 volana Septambra 2024. Tompontsika amin'ny tsara ho fantatra avy any velany izany. Avy amin'ny FTV FJKM University FJKM Réalisation. Fampahafantarana ny taom-pianarana 2024-2025. Ny University FJKM Réalisation Onifra ampandrana dia faly mampahafantatra antsika ray aman-dren'ny mpianatra havana matsakaiza ary izay maniry ny hianatra ao ny fitohizan'ny fandraisana mpianatra no ny fangatahany maro. Ny 20 sy ny 17 ny volana Septambra 2024 ny andiany manaraka amin'ny fifaninanana idirana ho mpianatra ao amin'ny Onifra. Misy ny lalam-piofanana 7 azo isafidianana ato amin'ny université antsika. Eo ny droit lalàna, gestion fitantanana, informatika, kajy mirindra, communication et multimédia, serasera maro lafy, anglais, mpampianatra teny anglisy, tourisme, fizahan-tany, agronomie, ny BTP ary ny géologie appliquée et environnement, haibolatany sy ny tontolo iainana. Dia mirary soanareo eo am-pilatanan'Andriamanitra manao sy ny eo ambany ny rektoran'ny Université Réalisation raha tsy mandisa zo mpitandrina. Avy amin'ny Saodapartany Antananarivo Atsimo indray kosa dia toy izao manaraka izao. Ny komite ny 15 taona ny Saodapartany Antananarivo Atsimo dia faly misaotra an'Andriamanitra noho ny fahatotosany ny asa lehibe izay am'toterahantsika Saodapartany Antananarivo Atsimo dia ny fiaraha-misakafo sy fanehoam-piombonana ho fiaraha-mientana sy ny faly ary famitana ny ivitoerana Saodapartany Antananarivo Atsimo. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, mirary isika mpianakavy vonina kosa ho mba fitariana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ity kosa dia homanantsika Saodapartany Antananarivo Atsimo rehetra sy ny fitandremana ihany koa. Ny alahady 17 volana Oktobra 2024 dia fivorim-be ny Saodapartany izay ho tanterahana eny Katsaoka. Ikatona avokoa ny fitandremana rehetra araka izany fa dia eny Katsaoka sika no ifamotona. Dia mirary itsika eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra samy hatratra izany fotoana izany ry havana. Dia toy izay ny vavao-piangonana tamin'ity maraina ity, mirary itsika mba ho tahin'Andriamanitra amin'izao herinandro vao zao ry havana dia ho anazy irery ny voninahitra. Amen. Tonga eo fotoana izay antanterantsika ny rakitra isika ry havako, rakitra tokana ihany no ataontsika. Ao anatin'izany dia anao hira ny stikea ary tatazina ny rakitra. Fiderana
ny hira fahavalo amin'ny telopolo sy efajato ry havako. Ny hira fahavalo amin'ny telopolo sy efajato andininy faefatra no ataontsika hira hanolorana ny rakitra. Dia raha-tsanga sika hanolotra zao rakitra. Aritra hitsangana isika ry havako amarana zao fotoana izao. Ny hira efapolo sy telonjato, hira efapolo sy telonjato no ataontsika aorinan'izay dia ho tononona ny tsodrano. Raiso ny tsodrano izay tononona ao antsika amin'ny anaran'izy Tompo. Tsy ny masoandro intsony ny fanazavananao noho ny andro, ary tsy ny fangarangaran'ny volana no hanazavanao, fa Jehova no fanazavananao mandrakizay, ary Andriamanitra ao no voninahitra ao. Tsy hilentika intsony ny masoandronao ary ny volanao tsy hisoka, fa Jehova no fahazavananao mandrakizay, ho tapitra ny andro fahalelovanao. Ho aminao ane ny fahasoavany Jesosy Kristy Tompo. Amen. Petraka sika ry havako hanao vavaka mangina. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka